Soca Vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vovô, faux shampoing citron, papaye Ismon, am sachet Stavoin. Mandolotra anao ny vaovao. Fiaonana mitokana teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina sy ny filoha antetezanita teo aloha Andry Rajoelina no namaranana fiaonana teny Ivato androany tsy mbola nisy ny fehi-kevitra nivoaka androany. Ankoatra ilay fidinany fotony torapitsy ny fivirina tarihan'ny FFKM miaraka amin'ireo filoha dimy mirahalahy. Ny ray amin'ny filoha lefitra ny Senita no hiakatra andimba ny Atala Beatrice ho ny mpapakateny Senita fa no Rakotondrazafy androany telo andro kosa no sisa ananany any anivon'ny isa-pokotany anavaozana ny lisitry ny mpifidy ny 500 n'ireo olom-pirenena eny amin'ny akamaroan'ny fokotany any no mahavita ny soratra anarana hatramin'ny androany. Tokony hovidiana 700 ariary ny litatra ny lasantsy eto amintsika ankehitriny raha ny vidin'ny barilo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'ny vidiny $5.5 ny fanenjehana ny tombom-barotra ny fanarenana fatiatika ireo kompania tsolika hatramin'ny taona 2024 namerena ny fanjakana ny vidy tsolika no tsy nampidina ny vidy tsolika eto amintsika ankehitriny. Tsy hiditra eto Madagasikara na ny rivo-doza Diamondra Rampitso no afen'ny fepetra ilay rivo-doza Eunice tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara kosa ny fisian'ireo rivo-doza roa ireo any amin'ny ranomasina Indiana. Any Frantsa, olona 300 anatin'ilay campus de la mort Auschwitz-Birkenau no nanatrika ny lanonana fahatsiarovana ny 70 taona nanafana ny tafika Rosianina tamina amin'ny tafika Nazi olona tapitrisany omaly filohampanjakana 30 ny tonga nanome voninahitra ny lanonana androany. Ny andindiny zavatra. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Soca Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vao Coco! Naturali! Coco zato isanjato! Vao Coco! Tsy miparitaka! Vao Coco! Tsy mandoto! Sady mora hoentina! Vao Coco! Azo antoko! Vao Coco! Tsara kalitao! Vao Coco! Tsy matahotra orana! Tsara! Vao Coco! Okej! Ja! Mora! Ampiasaina! Vao Coco! Vao Coco! Tsara ho zao! Zato ariary. Toy ny fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro an'ny vehivavy. Baolay miarabanao na tratran'ny taona 5 Baolay, ny tsara indrindra trano.
azo ny vanikolaka ny taninandrino ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidiana maimaimpoana mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Permis seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, à Noussat. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la Cannes Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 ariari par mois. Bonne Cannes Orange 2015 sur Canal+. Miarapa tombo kilasy tsongo vavy tonga saoto anatin'ny fampahalam-baovao fahitalavitra Koly TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity fionana mitokana teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina no namarina ny fiona teny Ivato androany fiona izay tsy hita mazava intsony izay tena antom-pisiny tsy mbola misy asana fehi-kevitra mivangana ny vohitra hatreto tao anatin'izay fionana inenina izay fanomana ny fidinana ifotony hatrany no ambarana avy anivo ny FFKM fa natao nandritra izay fotoana izay fanadidiny hely ny rapary. Fanomanana ny fidinana ifotony izay hatrany no ambaran'ireo mpitarika ny fivoriana Ivato nandritra izay fivoriana inenina metaona izay. Tsy mbola fantatra mazava hoe hanao ahoana no mety ho endrika izany fidinana ifotony izany. Fidinana ifotony ve dia tsy maintsy afenina sy kobonina hatrany izay voatoatin resaka ao. Voazary ny ministera ny menimenina fa tsy afa-po ny momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Na dia nilaza azy ny avy eo anivon'ny FFKM fa tsy nisy idiran'ny fizaran-tseza ny fivoriana teny Ivato, manamarina ny ahahiny maro ny fanafenana izay tena voatoatin'ny fivoriana rehetra. Ny volana marsa ho avy izao no andravonana ny hevitra voangona mandritra izay fidinana ifotony izay, hoy ny pasteur Lala Rasendrahasina androany. Mizotra tsara arak'izay nieverana azy zany fivoriana izany, fivoriana izay ao anatiny indrindra moa ny fanomanana an'ilay fidinana makany fotony izay akana ny hevitra samihafa avy amin'ny tompon'andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena ary hoaravina moa zany rehetrarehetra zany vokatry ny fidinana izany amin'ny fivoriam-be izay ho atao aty Antananarivo moa zany amin'ny volana marsa 2022. Mbola fanontaniana hatrany ny hoe aiza ny FFM eo anatrehan'izany resaka rehetra izany, izy ireo izay efa nilaza fa eo am-panateterahana izany fidinana ifotony izany ihany koa. Tena mpiafaran'ny fivoriana androany ny fanesin'ny voaka ireo filoha telo mirahalahy Zavelbert, Rajonaromampianina, ny filoha Dijiratsiraka ary ny FFKM. Mbola ny ona mitokana tao amin'ny efitrano fivoriana kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Fiainam-pirenena na tombotsoam-bahoaka sa fiainan'izy dimy na tombotsoan'izy dimy no resahana eny Ivato. Hatreto aloha tompotrano mihono ny vahoaka malagasy. Mbola hitorampitso izay fionana tapony izay tsy mbola voafaritra kosa ny toerana antanterahana izany raha ny vaovao farany azo teny any toerana io hariva io.
Pamboly amin'izany eo amin'izay pejy politika izay hatrany sika ina tsy ohatra amin'ity taona ity ny fananganana ny HCJ tokony ho efa njoro tao anatin'ny 20 volana avokoa ny andrim-panjakana rehetra manasolo-tena andrafitra izany raha ny andininy fa 17 ao anatin'ny lalam-panorenana ambony lalana ve ny filoha Erajonary Mampianina 12 volana ty aoriana tsy tafapetraka ny haute cour de justice etsy ankilan'izay voapanga ho manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny filohan'ny repoblika amin'ny tabataba ireo hery politika samihafa saingy mangina kosa ny HCC arao ny fanadidiny Michel Ranardzon. Miandina aho fa hanaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ny tana izay fiananana izay tokoa ve ny filoha Rajonary Mampianina 12 janoary 2024 12 janoary 2024 herintaona ny alahady teo ny fiananan'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina araka ny lalàna andininy fa 17 ny lalam-panorenana tapitra ny fepitaona tokony hananganana ny haute cour de justice ity andininy ity izay milaza mazava ny amin'ny hoe manana 12 volana ny filoham-pirenena manomboka ny andro nanaovan'ny fianianana hananganana ireo rafitra manana solo-tena ao anatin'ny haute cour de justice tsy hita ao amin'ny lalam-panorenana kosa ny hoe azo atsangana izany ravi-pitsarana izany na dia tsy feno azy ireo andrim-panjakana tokony handrafitra azy. Misy dikany firy ny lalam-panorenana iray nahoana ny samihafa ny fomba nanendrenan'ny praiminisitra Cool Roger sy ny praiminisitra Jean Ravelonarivo ny tady ny valin'ireo fanontanian'ireo teny amin'ny Amboda izahay mitodika ny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ny rehetra inona no ambaran'ny ekipan'ny Jean-Éric Rakotoarsoa. Ety amin'ny HCC misy anay amin'izao fotoana izao tsy nisy tompon'andraikitra na iray azy nanome fanazavana mikasika n'ilay artikla fa 4 sy 2 izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao eo amin'ny fanendrena ny praiminisitra vaovao Jean Ravelonarivo eo ihany koa ny fananganana ny haute cour de justice izay tapitra tamin'ny alahady teo ny fepitaona napetraky ny lalàna hananganana izay rafitra izay tao aorian'ny fianiana ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina. Fanontaniana maro no mipetraka amin'izao fotoana izao mikasika ireo andin-dalàna maromaro ao amin'ny lalam-panorenana ireo. Tsy tafapetraka tao anatin'ny fepitaona napetraky ny lalàna ny haute cour de justice, tsy mbola vita ny fifidianana kominaly, tsy mbola mipetraka ny antenimeran-olona, tsy mbola tavatsangana ihany koa ny filakevitra ambony mampanaja ny demokrasia sy ny tandan-dalàna izay rafitra mameno ity HCJ ity. Manoloan'izany raha ny lalàna fa 17 hatrany tokony hisy ny sazy miatra amin'ny Rajonary Mampianina inona ny fepetra ho raisin'ny HCC izay rafitra manana fahefana amin'izany etsy ankilany mikasika ny andininy 450 sy 270 kosa indray mipetraka hatrany ny fanontaniana inona ny fepetra raisin'ny HCC momba ireo trangana fanitsakitsahana lalam-panorenana izay asongadiny votrikery samihafa amin'izao fotoana izao. Sary iray azo eritreretina ny fangatahan'ny roa apatelo ny solombavambahoaka ny fanonganana ny filoha noho ny fandikana miverimberina lalam-panorenana saingy vonina ny amin'izany ve izy ireo ankehitriny izany lazain'ny filoha fa 20 amin'ireo dia manohana azy. Misy ifandraisany amin'ny fandrangarangarana ny fiara efatrefatra ho an'ireo solombavambahoaka ve izao fahanginana izao. Vaovao mikasika ny fifidianana kosa indray ny iray amin'ireo filoha lefitry ny senita no andimby ny Atala Beatrice ny mpapakateny senita Fano Rakotondrazaka androany tsy manova ny fikarakarany fifidianana voatendro minisitra ny filohan'ny senita ankehitriny. 3 andro kosa no sisana ny anivon'ny Sapokotany anavaozana ny lisitry ny mpifidy mbola tsy nitsasaky ny olom-pirenena nefa nitonga ny soratra natrana ho an'ny fokotanin'Ambohipo isan'ireo fokotany Bebo ny eto an-drenivohitra fanadidiny Oliva Antriniala. Ny iray amin'ireo filoha lefitra roa ao amin'ny senita dia hita Indro Gervais sy Ralay Arliva Andrinamamy no hiakatra eo amin'ny toeran'ny filohan'ny senita no ny nahavoatendry Andramatoa Atala Beatrice ho ministry ny raharaham-bahiny. Araka ny lalàna mifehy senita rafitra iara-mitantana ity komisiona ity ary fivorimbe no manapaka ny raharahany rehetra araka ny fanazavan'ny mpapakaten'ny senita Fano Rakotondrazaka izay tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy ny fahabangan-toerana eo amin'ny toeran'ny filoha dia ny lalàna mifehy senita ihany izany no efa nitsinjo an'izay milaza fa ny filoha lefitra betaona na zokiolona izany amin'ireo le filoha lefitra anankiroa ao amin'ny senita izany no misolo-toerana ny filohan'ny senita. Anisan'ny andraikitra sahan'ny senita ihany koa izany ny mamola vola sy manome tolo-kevitra amin'izay rafitra handimby azy. Efa misy ny volavolan-kevitra dia ho atolotra ny tompon'andraikitra tandrifo moa izany amin'ny fotoana mahamety azy.
Fotoana ahafahana manangana rafitra vaovao mahaleo tena ikarakarana fifidianana izao manoloana ny fidiran'ny filohan'ny senita amin'ny fanaovana politika, indrindra ny maha-ministry ny HVM azy ka hipetrahany ayay maro momba ny tena fahaleovantenan'ny senita. Ny fikarakarana ny fifidianana izay efa mandeha ankehitriny ny asabotsy iraika amin'ny 30 janoary izao no ikatona ny fisoratana anarana anavaozana ny lisam-pifidianana 524 hiatrehana ireo fifidianana kominaly. Tsy vitsy amin'ireo fokontany eto an-drenivohitra nefa no mbola manana olana amin'ny mety tsy ahatraran'io daty io. Mpifidy 3,4 alina no ao amin'ny fokontany Ambohipo ary mbola latsaky ny iray alina hatreto no tonga ny soratra anarana na nanamarina anarana. Mbola betsaka zany tsy vita. Tena mbola be nefa clôture le izy hoe amin'ny zoma zany zay tsy maintsy manatitra. Nefa avy teo nezy nahazo formation fa tsy maintsy aterina repetsi marin ty sao de tsy vita saisie le izy. Nefa mbola angamba toko iny enerana tena betsaka zany tena mbola be zany tsy vita. Mbola tsisy atsasaky ny olona zany vita eto. Ponina eto amin'ny fokotany manantona aty amin'ny fokotany mijery ny anarany ao anatin'le lisam-pifidianana ho an'ireo le olona tsy tafiditra na nisy diso ny anarany dia tonga zany izy mijery ny anarany dia aintsy le diso. Aina hitranga araka izany ny olana eo amin'ny resaka lisam-pifidianana somary nangina ny fanentanana amin'ity fifidianana kominaly ity. Tena ho tanterana marina ve sa ahoana io fifidianana amin'ny 17 Jolay io? Komunike milaza izany no navoakan'ny governemanta fa tsy ilay dekret momba izany. Fitsinjaram-pahefanana iampy 700 ireo komina 9,9 manerana ny Madagasikara raha ny lalàna no naniny solombavam-bahoaka farany teo efa vao 10 andro izao tsy nety nivoaka ny lisitra ofisialy n'ireo komina ireo fantatra tamin'ity anio ity fa misy ny mpanao politika miady mafy ny ampititra izay toerana tian'izy ireo atao komina amin'ny fanendreny ireo komina vaovao ireo eny anivon'ny ministera sy ny anteny miram-pirenena. 7 ihany komina vaovao ny eken'ny governemanta saingy nampiakaran'ny solombavam-bahoaka ho avo efatreny zany farafaratsiny. Misy komina vaovao iray isaky ny distrika arahintsika rahampitso ao anatin'ny fampalam-baovao ny Antsipiriny mikasika izay vaovao izay. Dia izay koa ny vadiantsika eo amin'ny pejy toekarena nidina hatrany amin'ny 10,70 faingo $4,70 ny vidin'ny barila amin'ny petrôly eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nanomboka omaly tsisy fidinany kosa zany ho an'ny tsena anatiny atao anatin'ny herintaona raha ny hevitry ny mpahay toekarena noho ny fanatrarana ny vérité de prix eto Madagasikara mbola manonitra ny banga eo amin'ny mpandrarahara tsolika ny fanjakana ary tsy hotratra izany raha tsy fotoana ela ny fanazavana azo araka ny fanazavan'ny mpahay toekarena trany tokony afaka manafatra solika amin'ireo mpivarotra mora ny fanjakana ho an'ireo sehatra stratéjika na ihany koa ampiasaina amin'ny fandanian'ny fanjakana toy ny fiara-panjakana sy ny volo alindao ohatra namorany ny fampandehanana ny asa panjakana Lirapiata. Isan'ny tena mandany volam-panjakana ny vidin-tsolika ampiasain'ny fanjakana ho an'ny chèque carburant fandaniana ankehitriny 20,000 tapitrisa ariary eo ny fandanian'ny ministera 30 anatin'ny taona iray. Tamin'ny vidin'ny solika mbola mandina ny $20 ny barily io taremarika io izany hoe na dia io filan'ny ministera amin'ny solika ihany aza no hividianana solika amin'ny vidiny ankehitriny dia hatramin'ny 500 tapitrisa ariary any ho any no mety ho tombony azo ao anatin'ny herintaona. Ny zava-misy ankehitriny tsy hidina ny vidin'ny solika eto amintsika mahalona ny fidinan'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny voalazan'ny mpahay toekarena iray. Mandidina ny $10,000 ny litatry ny lasantsy eto amin'ny tsena anatiny vidiny amin'ny barila iray sandaina $20 mahery zany. Efa 10,70 faingo $4,70 kosa ny barilo amin'ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny ary $10 zany ny volana desambra teo izany hoe tokony ho vidiana $750 ny litatry ny lasantsy eto an-toerana raha ampitaina tsotra fotsiny ny elanelam-bidy. Nahatratra $10 hatramin'ny $20 kosa nefa ny fiakatra ny vidin-tsolika indroa ataona farany. Itoy hatrany izany fiakaran'ny vidin-tsolika izany ho amin'ny taona 2024 ity raha ny fanazavan'ny mpahay toekarena. Ao anatin'ny foiezaka aloha zany dia tsy mino mbola hidina satria mbola manetsina ny fahatiantoka tao elanelan'ny 7,4 sy ny 13,4 ny mpandrarahany solika izao ka io zany le fitazomana ny vidin'ny solika io zany tokony tsy ho atao tsony fa tena tokony avela andeha amin'izay le vidin'le sozoantsika zany no izay le adosoana zay dia voatery tsy maintsy miafy etontsika nefa raha ohatran'izay raha nisy le izy dia afaka nitaka tamin'ireo tsika hoe mba ampitino amin'izay ny vidin-tsolika satria efa mety ambany ny vidin'ny barily.
Mandidina ny telo volana raha ely indrindra no misy fiantraikany amin'ny viditsolika tonga eto amintsika ny fiovan'ny viditsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny volana Jona izao raha tsy ahivina no napetraka ny fanjakana natrarana ny vérité de prix mitohatra ny arak'izany ny famenonan'ny banka amin'ny viditsolika ho an'ireo mpanjaray izay mandidina ny 900 ariary ankehitriny. Tombana nahatratra 300 ariary na 400 ariary izany ny volana martsa izao. Fanenjehana ny tombony tokony ho azon'ireo kompanitsolika hatramin'ny namera ny fanjakana viditsolika nanomboka tamin'ny taona 2024 no ataon'izy ireo ankehitriny. Mbola amin'izay pejy ny toe-karen'izay hatrany mandidina ny 300 ny vola ampiasain'ny komina iray no azo avy amin'ny hetra mandidina ny 500 ny tany fampidiran-ketra raha ho an'ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto tsy natsasaky ny vola ilaina ampandrosoana ny komina no azo amin'izany raha ny fanazavana azy sy ny antoerana ny fiara-miasa amin'ny sehatra hafa arak'izany hamenona ny banka ankoatra ny vola famatsiana avy amin'ny fanjakana fanadihadiana Lili Rabeatahatrany. Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny hetra tonga eny anivon'ny komina raha ny voalazan'ny filoham-pirenena mikasika ny fisinjaram-pahefana mampisongadina ny fivoarana amin'ny fitantanana ny tanàna izany raha ny voalazany hatrany. Raha mpiarina ny fisinjaram-pahefana tamina komina anankiray no ireo fotodrafitrasa amin'ny fitrandrahana ny arena manontany ireo tamina komina anankiray dia lazika amintsika fa vola amina miliara no azon'ilay komina. Dia nanao hoe alefaso le budget le izy efa tonga le budget le izy dia tonga dia mividy tomobila maromaro le komina 4 fonctionnement tsy tao anatiny tsy tao anatiny koa ny tomom-pahasalamana tsy maintsy mifampianatra isika. Zay eo anatin'ny politika de centralisation. Betsaka ke ny hetra zay efa voafaritra ho an'ny olona na hetra tany na hetra trano hetra maro samihafa fa tsy voatrandraka raha tokony izy. Zany no ezahantsika atao amin'izao fotoana. Arak'izany voapanga ho tsy mahay mitatana ny ankamaroan'ireo ben'ny tanàna kely mihoatra ny vola tokony ampiasain'ny komina nefa no alefan'ny fanjakana. Ny hetra trano, ny hetra azo avy amin'ny fanaovana taratasy-mpanjakana ary ny hetra alaina amin'ny tsena ireo amin'ny ankapobeny no mameno ny fidiram-bolan'ny komina avy amin'ny vahoaka. Mandidina ny 520 isan-taona raha be indrindra ny tahany fidiran-ketra raha ho an'ny komina Ambohidrapeto manokana. Mandidina ny 7 tapitrisa ariary avy amin'ny hetra trano raha toka tokony mandidina ny 220 tapitrisa ariary raha nambarana avy anivon'ny komina. Raha marina raha tena mpandroso tsy ampy amin'ny komina mihitsy satria zay tsy mba manana usine eto amin'ity faritry ny komina ity mpivarotra mipetsaka. Nefa ny ianao te ampivoatra ao na lalana, ao na rano fisotro madio, ao na électricité PDB zany na tetezana satria misy tena hoe tena faritra ambanivohitra be ato aminay ary misy faritra azo lazaina hoe renivohitra kely ihany indraindray azo tsaraina izay. Dia raha tena mpivoatra anazy ianao sarotra be tsy ampy mahitsy zany raha naovana lalana fotsiny le izy kohana lalana atao hoe raha 1 kilometre fotsiny ara budget ny commune ray manontolo mety ho lanina. Miena ny farisian'ny mponina mandohetra raha ny voalazan'ny tompony andraikitry ny komina vokany tsy hita taratra amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fataovan-ketra amin'ny ankapobeny. Miandry ny fanampian'ny vondrona tsy miankina arak'izany ankamaroan'ny komina eto amintsika vao afaka mitondra fandrosoana raha tsy ahevina tsy misy afa-tsy ray 180 no atokan'ny fitondrana rajonary mampianina ahafahana manao asa eny anivon'ny komina ankoatra hoe volam-panjakana tantanan'ny eny anivon'ny présidence nanaovana asa arak'izay andaminan'ny filoham-pirenena azy. Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa amin'izantsika ny fampalam-baovao tsiditra eto Madagasikara na ny rivo-doza Diamondra na ny rivo-doza Eunice izay miforona ny amin'ny ranomasimbe Indiana ankehitriny. Ny rivo-doza Diamondra izay any amin'ny 3 kilometatra tsy nany Toamasina raha ny fanazavana azy eny anivo ny sabana mpamantatra ny toetry ny andro mahalony izany anefa misy ireo loko fanarina izay tokony ho fantatra ny sarababem-bahoaka ahafahana misoroka ny loza fanampanazavana hoentin'ny Michel Ranartson. Androany tamin'ny 7 maraina no nahafeno ny fepetra amin'ny maharivo-doza azy ilay faritra andro ratsy nandalo teto amin'ny ranomasimbe Indiana Diamondra izay no anarana entiny. Namalomalika sy somary ahitana orana rivotra izany maraina eto Madagasikara. Tsy fiatraikany ity rivo-doza vaovao ity izany raha ny fanazavana azo. Tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisian'ny Diamondra any amin'iny ranomasimbe Indiana iny. Amin'izao fotoan'izao zany any amin'ny faritrin'ny ranomasimbe Indiana dia misy faritra andro ratsy efa feno ny fepetra ahafahana amin'ny anarana azy. Diamondra no anaran'izy io, lavitra dia mahalavitra misy ny Filipeny satria any amin'ny 3 kilometatra atsinanan'ny faritra Toamasina no nahitana ny Filipeny.
amizotra mianatsimo somary miatsy miakandrefana zany hoe mandositra miadana ny faritry Madagasikara. Noho izany dia tsy misy fiatraikany velively amin'ny mety ho toetriny andro eto Madagasikara ny fisian'izy io. 3 kilometatra ny atsinanan'ny Toamasina no misy azy amin'izao fotoana izao ary 520 kilometatra isan'ora ny fandehany. Etsy ankilany, ny andian-drahona izay nanome andro ratsy tany amin'ny faritra avaratra Madagasikara dia mbola mitoetra na dia ny ena aza ny heriny, tsy hivadika rivo-doza izany na dia mbola mitoetra aza ny filazana loza fanairana ho an'ny distrikan'i Sofia, Betsiboka, Boeny, Melaky, Analajorofo, Antsinanana ary ny faritry Savastiana. Misy arak'izany ireo loko fanairana izay tokony ho fantatry ny salambam-bahoaka ahafahana misoroka ny loza. Ny alerta verta na ny filazana fanairana dia azo adika fa misy rivo-doza any amin'ny faritra manodidina Madagasikara. Ny alerta jaune na ny loza manambana dia efa ahina zany hitoetra ny loza amin'ny faritra manakaiky an'io. Ny alerta rouge dia loza amin'ny tatao dia azo adika hatrany fa efa mitoetra ny loza amin'ny faritra mahazo an'io alerta rouge io. Ireo loko fanairana ireo izay tsy miatra amin'ny resaka rivo-doza irery ihany fa miatra ihany koa amin'ny tondra-drano. Raha ampitso ihany koa no hafeno ny fepetra ny rivo-doza manaraka izay hitondra ny anarana hoe Eunice. Mbola lavitra ny Madagasikara ihany koa ity rivo-doza ity ary tsy hiditra Madagasikara tahaka ny diamondra. Fantatra moa fa rapitso ny andro fisaonana ho an'ireo olona izay namony ainy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Shedy Zafarany teo. Fambola hijanona eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany sika mangataky ny omena sehatra ireo mpandrara malagasy eo amin'ny asa vaventy ankehitriny resaka fanamboaran-dalana no isan'ny aloran'izy ireo hevitra. Tafiditra anatin'ny atao hoe lalana manara-penitra raha ny fanazavan'izy ireo ny resaka fahadiovan'ny lalana na assainissement izay tena fototry ny tsy fahatezan'ny lalana eto Madagasikara isan'ireo lalana nahitana olana mifandraiky amin'io ny etsy vato tapaka efa hotely herinandro izao ary eo andalam-panamboarana. Oliva Antriniala. Ny aratsy ny lalana eto andrenivohitra raha ny tiptop no tena mampitaly ny akamaroan'ny mpampiasa lalana. Maro ihany koa ireo lalana no ahitana fahavoazana lehibe tahaka ny eto Ankadivato. Lakan-drano lehibe iray sy lakan-drano kely toy izao no vaky ary nahatonga fiotsahana sy fahatapahana ity arabe ity. Efa ho iray volana no tahaka izao ny lalana eto. Nasimban'izy ity moa zany ireo bus hitantsika ireo fa somary antitranitra ihany le fotodrafitrasantsika. Dia misy fohity le bus, misy vaky dia miparitaka le rano dia mibotsona le tany dia iny manosika an'le rindrina zany. Eo amin'ny 20 andro maherika ireo zany ngamba izany amin'ny tanasy. Malaza ratsy amin'ny fanaovana kitotoa nefa ireo mpandraharaha amin'ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra sy ireo tompon'andraikitra ihany koa. Ny lalana vita izay 3 volana aorian'izany monjy dia efa ahitana fahasimbana toy izay hita eo amin'ny 67 hektara. Ny rarianay zany mba lalana haritra sy anara-penitra zany ny lalana mba boarina amin'izao fotoana izao, amin'izao fitondrantsika izao zany. Le taloha zany vetivety kely dia simba ary tsy maharitra hoe 3 taona na 5 taona fa mambolana dia simba. Rehefa vao misy fahasimbana kely zany dia amboarina satria mihitatra le izy rehefa tsy amboarina zany fa mihitatra. Mirona amin'ny fanomezana tsena ireo mpandraharaha vahiny ny fanjakana amin'ny fanamboaran-dalana ankehitriny. Tsy mbola naharay tolotrasa avy amin'ny tompon'andraiky mpanjakana miadidy ny lalana hatreto ireo mpandraharaha malagasy mivondrona ao anatin'ny Confédération nationale des PME de bâtiments travaux publics et hydrauliques. Manana fahafahana handray an-tanana ny fanamboaran-dalana nefa izy ireo araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly. Tsy miasa ngezay tsy manana expérience dia jerevo izay mba hahafahanay manana expérience. Raha izay koa tsy manana asa dia tsy manana mihitsy zay moyen ahafahanay manao investissement amin'ny matériel zany surtout maninona moa raha zay mpandraharaha no na mpandraharaha madinika io na salatsala na vaventy rehefa omena lalana atao hoe tia ho atao dia ohatra manome portion anankiray hoe 10 km ohatra zany hoe manodidina ny Anosy Analakely dia entreprise X manao an'io fa entreprise X io mandritra ny 5 taona izy na 3 taona eo foana pikarakarana io dia mena azy marché. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny tompon'andraiky mpanjakana iray, matetika efa tafiditra ao anatin'ny fifanarahana amin'ny mpamatsy vola na tsy voatsoratra azy ny anaran'ny orinasy na ny adirin'ny kalitaon'ny orinasy omenany tsena. Isan'ny sakana ho an'ny mpandraharaha malagasy io. Tsy mbola misy resaka kosa hatreto ireo fotodrafitrasa iankinan'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoan'ny orana sy ny rivo-doza izao. Isan'izany ny fefilo vaky mampitombo isa ireo traboina, fa eo ihany koa ireo fefilo ahina ho vaky ary mila asa maika ankehitriny.
Vaovao momba ny fifamoivoizana kosa indray teratany karana iray no maty tsy tradrano ny lozam-pifamoivoizana tetsy Ambohijatovo arivo io renim-pianakaviana ity vehivavy karana ity ary avy niantsena hamonjy ny fiara nitondra azy ny ampitarabe raha ny vaovao nangonina teny an-toerana. Moto iray nitondra olona mpivady no fantatra fa nandona azy tamin'izany ary potika tanteraka io moto io naratra ilay lehilahy nitondra azy izay voalaza fa mamy ilay ramatoa vadiny nentiny kosa torana tsy natsiaro tena ary efa nentina eny amin'ny hôpitaly nandeha mafy ilay moto raha ny fitantaran'ireo nanatry maso izay hita teny an-toerana. Ny tranga tahaka izao izay manam-porofo fa mila fitandremana mafy ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra. Fa mbola trangam-piarahamonina izay an-trano tonga eto Andrenivohitra ny dalo ankehitriny tokantrano efatra miaraka amin'ny mpivarotra no tafian'izy ireo teny amin'ny fokontany Mendrikiolovana komina Lasorany Asabotsy alina teo. Eto Andrenivohitra kosa andianjiolona mitaingina moto no mandeha tongotra manondraka sidra ny olona ao anaty fiara na manindro nantsy avy hatrany rehefa manao asa fanendana endrika vaovao isehoany ny asa ratsy ireo. Arao ny fanadidina hoentinika eto Andretsilavo. Ny verina ary ny anazo laka ny fanafihana amin'ny tapedina sy ny famonoana olona ary ny fanaovana sity mahery eto Andrenivohitra sy ny manodidina tato anatin'ny 2 herinandro izay. Ny aliny alakamisy 20 janoary 2024 tamin'ny 7 ora sy sasany alina teny amin'ny lalana miazon'ny Senam 67 hektara atsimo tovolahy mbola eritrerin misa 2 no sary no mpitandro filaminana rehefa avy nisitona sakosy iray teny amin'ny mpandeha tongotra. Ny andro niny ihany mpanendaka telo lahy malaza amin'ny fanendahana voyageur ao anatin'ny fiarakaretsaka no tratra. Ireto farany izay sady mametraka sidra ny mpandeha taxi be no maka ny fananany. Ny zoma fa 13 ny volana janoary 2024 tokony ho tamin'ny 5 ora sasany ariva teo ambony tetezan-dramala lehilahy iray 12 taona vao nivoaka ny fonjana Tanimora ny talata 20 janoary no sarona teo ampanaovana ny asa ratsiny. Ny alahady fa 15 ny volana janoary lehilahy iray fantatra amin'ny anarana hoe Rasta 20 taona malaza amin'ny fanendahana sy ny sity mahery sarona mpitandro filaminana niaraka tamina antsy lava lela 2 fanalahidy maromaro ary fanafody gasy izay fitondrany rehefa manao ny asa ratsiny tany aminy. Ampahany ihany amin'ny zava-mitranga ireo. Maro ny tranga fanafihana mampitaraina ny mponina amin'izao fotoana izao. Party amin'ny faritra Andavamamby iny zany ny tena misy izay foana tsy nanabavana koa mantsy matsatsan'ny zareo teny. Sisy asa le rondra manenaka amin'ny party amin'ny Andavamamby ino aemba zay vao fakomaly eny tsatsateny. Fa ny tena amin'ny ankapobeny zany le olona any avelany koa ny tonga manao ny asa ratsy aty amin'ny tanàna dia manjary le tanàna koa zany no azo lazaina miala tsindra amin'iteny mahery eo maimbo le tanàna zany. Ankoatr'izay tsy mandry fahalemana ny mponina mirongatra tsikelikely ihany koa ny fanafihana amin'ny tapedina ankehitriny. Vao tsy ela akory ny 14 ny volana janoary lasa teo trano fivarotana misa 4 no indray nitafian'ny jiolahy teny Ambatolampy Ambohibao. Ny aliny sabotsy lasa teo jiolahy mirongo basy misa 12 nanafika bara mpivarotra kafe sy mpivarotra mofo mpivarotra sarbon ary mpanao lasopy teny amin'ny fokontany Mendrikiolovana komina Lasora. Aveo ohatran'ira koraka be ohatran'ira koka iny dia say kivoaka azy hoe zany misy mpangalatra tata zany za dia aveo ohatra nisy toratora bato be dia mivadiko ny tsy navela nijery fa za afaka nijery tsara satria za tsy nampandoha lehany dia zany nasainy namoaka voly dia za afaka nijery tsara ny zareo anakoroa izy nitafiditra tao an-trano dia sasamoa tamin'ireto ankizina ireto. Izay aloha tsy anamoa satria izay natahotra satria izy tena mamono mihitsy. Raha araka ny filazan'le gardien tatsy aloha dia 420 nitany satria izay tsy samy voaka taty an-tokotany 420 lahy eo izy. Vola, lecteur, telefona sy ny maro hafa ny tonga an'ireo jiolahy ireo tamin'izany. Mitebiteby araka izany ny mponina manoloana ny zavamisy. Tsy vitany hoe makan-keriny na manafika ireo mpanao asa ratsy. Mamono avy hatrany raha vao misy hetsika ataon'ny mponina. Maro no naratra ary nitondra takaitra vokatra izany. Maresaka avy any ivelany kangasisana namborina atao anatin'ilay camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau miisa 300 nanatrika ny lanonana fahatsiarovana ny 70 taona ny nanafahan'ny tafika rosiana ity toerana ity izay namonoany ny tafika nazy olona tapitrisany maro filoham-panjakana maherin'ny 30 no isana nome voninahitra ny fahatsiarovana androany tany Paris Frantsa ny Flo Hollande izay nanipika androany fa isiny tetika sapetraka manomboka amin'ny faran'ny febroary zao entina miady amin'ny fanavakavahana ara-poko sy ara-pivavahana ny antoerany Ratsehivina faingo ray tapitrisa ireo olona novonoan'ireo nazy tamin'izany ka ray tapitrisa tamin'ireo olona ireo no jiosy avokoa nandritry ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1970 sy 900.
fa iverina eto toerana koa sika eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto fionana mitokana teo amin'ny filoha aloha Marc Ravalomana sy ny filoha Tereza Mita teo aloha Andry Rajoelina no namarana ny fampihavanam-pirenena teny Ivato androany. Ny iray amin'ireo filoha lefitry ny Senita kosa no fantatra fa andimby any Atala Beatrice raha nambara ny mpapakateny ny Senita Fany Rakotorazaka androany. Fa eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa tokony hovidina 700 sy arivo ariary ny litatry ny lasantsy eto amintsika kehitriny raha ny vidin'ny baril $240 faingo $10 eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary farany vaovao mikasika ny toetry ny andro tsy hiditra eto Madagasikara na ny rivo-doza diamondra na ilay rivo-doza vao miforona any amin'ny ranomasimbe indiana. Raha mikasika ny vaovao ny fandarana kosa eo rahainao anatin'ny onjam-peon'ny Cool FM iombana amin'ny olana sedran'ny mpanatotosa sy mpamokatra sarimetsika eto amintsika ny fandarana tafatafa rahampitso amin'ny 7h eto amin'ny Cool FM avalo amin'ny valopolo teboka valo dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarana tamin'ny tian'io ity veloma atoko. Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée habilitée par l'État. Vovô, faux shampoing citron, papaye X-Mont, am sachet Stavoine. Nanolotra anao teo ny vaovao.